tonga ao anatin'ny fandarana step by step na isika ny amin'ity androany ity dia faly miarabanareo any atokantrano any amin'izao fandarana izao dia manasanareo anaraka hatramin'ny farany any fandarana step by step zay faninanany izy enina mianada amin'izao dingana famaranana izao mahakasika ny asana coiffure moa zany a no ianarany izy ireo ary zay no anaovana fifaninanana satria te hiditra ho any amin'izany hoe tontolo ny coiffeur professionnel izany a izy enina mianada nefa ny telo amin'izy ireo ihany a no azo ny amboara dia ho tafiditra hiasa rehetrany a ato amin'ny supremacie imperfect aza dino anareo any atokantrano any fa efa kaiky farany ty step by step saison 1 itya dia hiditra ao anatin'ny saison 2 na isika dia ny formation mahakasika ny maquillage sy ny onglerie zany zay mbola anaovana fifaninanana ihany koa zany rehetrarehetra zany a ahafahanao mahazo asa ho anao zay tsy manana asa dia andeha ro arahantsika ny fandarana step by step tamin'ity androany ity. Bonjour, ina ny azoko anampiananao? Anao volo. Tonga soa ato amin'ny supremacie imperfect dia Jessica coiffeur zany mandray anao. Afaka manaraka anazy ianao azafady? na ny asa tramo moa izy ireo a no ny amin'ny hoe tsy maintsy misy ny exercice zay atao isan'andro dia ny fanaovana ny volo izany satria maro ny zavatra efa nianarana teto amin'ny supremacie imperfect dia tsy maintsy ampiarina daholo zany mialohan'ny examen final izay ataon'izy enina mianada ireo. Dia misy ve serum fampiasa sa hoe ina ampiasay mademoiselle rehefa amin'ny andavanandro? Amin'ny andavanandro Huile coco. Dia tena tsara rehefa manasa loha dia produit mifanaraka amin'ny volo ny ampiasay. Dia mampiasa shampoing, mampiasa masque satria ireo mantsy miaraka foana sady mifameno ny asa dia izay ny tena tsara ampiasana anazy. Satria misy mantsy savony tsy natao amin'ny volo misy dia fa misy natao amin'ny volo fa misy nefa nentsena masakantsika aloha. Ao anatin'ny fanaovana ny diagnostika moa zany amin'izao fotoana izao ireo mpianatra ireo zay tsy maintsy atao moa zany dingana izany ao ny mandray olona ao ny manao ny diagnostika samy mana ny asa zay ataony efa mahafantatra ny tokony ho ataony daholo ny tsirairay avy ao anatin'ity fianarana nanaovana formation ity maneo amin'izay ny mamatianina izay ny zavatra tokony ho ataon'izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asa tsy tokony hanao erreur ntsony zany mandrapatonga ny examen fa efa manana fotoana be mihitsy anaovana exercice mila tena mifonce samafy mihitsy satria ny examen izay atao eo tsy examen mbola hoe ahafahana makany amin'ny lalao demi-finale fa ny demi-finale dia efa vita fa tonga dia fanitsanana avy hatrany ary tsy misy tsony ny formation mahakasika ny atao volo ao aorianan'ny finale zay atao eo fa izay voaray miasa ato amin'ny supremacie imperfect dia efa mahazo asa izy zany dia mitoy tanteraka ao anatin'ny fanatanterahana ny asana coiffeur fa ho an'izay mihitsana kosa dia anjara indray moa zany mbola mieritreritra ny lalaka lehany hitady asa izy mba andeha ho aiza satria efa tapitra ny formation efa tsy misy tsony zany ka zay ny ilana an'ilay ezaka be ataony tsirairay avy mba tsy ho mampalahelo zany avy hoe mampalahelo nefa nandany ray volana nefa tsy tafiditra ao anatin'ilay telo zany hoe projection maximum. Dia arak'izao hitantsika zao saminy mandray ny asany avy ny tsirairay avy zany satria miezaka mafy ao anatin'ny fanatanterahana ny lesona rehetra zay nomen'ny mpampianatra teto amin'ny supremacie imperfect ao mpanaovana ny coupe moa zany zao ilarisa dia ilaina fifantohana ny fanaovana an'izay coupe izay. Dia ataoko sans projection satria moa zany izy tsy dia tena tiany be ho hita be ilay dégradé
dia nataoko sans projection le tavoana araka ny baziny dia avy eo tao amin'ny zone médiane postérieure nataoko projection moyenne nataoko projection moyenne zany tao amin'ny zone médiane postérieure dia tao amin'ny zone supérieure postérieure indray mbola somary projection moyenne ihany zany hoe tsy nataoko dia hita be fa ny tao amin'ny zone supérieure antérieure zay fa nataoko amin'le projection maximum dia zay zany tena dizako anty coupe ty mba tsy tena nataoko fanalavitra be zany izy sady tsy tiako hita be le décalage amin'le madégradé anazy dia nataoko an'izay le izy nataoko an'izay ny projection tazako anazy ny cliente zany tena hitako izy hoe tena afa-po be izy tamin'ny fikarakarana zany cliente iny hitako hoe afa-po be mihitsy izy tena tsy nampoziny mihitsy le résultat mivoaka avy eo tena afa-po be mihitsy izy raha natanina niany tena valo mihitsy izy satria tsy nieritseretako kokoa zany le izy hoe tafavoaka na dia hoe mpianatra raha dia hoe tsy nieritseretiny hoe tafavoaka le complete tamina tonga dia tena afa-po tsara izy mifahitako anazy sady zay misy nitendiny afa-po tsara izy. Ny mpifaninana tsirairay avy dia samy miatrika ny examen ao ariana kely ao tsy ho ela dia hiatrika an'izay examen izay ka ho an'izay manana ataontsika hoe faiblesse zany amin'ny zavatra anankiray dia mila tena manao entraînement tsara izy manao exercice tsara mamolaka ny zavatra mbola tsy voafehany tsara ao anatin'ny fanaovana izay asana coiffeur izay na coupe ohatra ny olana aminao dia tena mifonce mafy ianao anatin'ny coupe ihany nefa tsy azo adiny ihany koa ny technique de brushing tsy azo adiny ihany koa ny fanaovana ny fer tsy azo adiny ihany koa ny fanaovana ny diagnostic. Ny fiaim-piainany izy rehetrarehetra ireo moa dia anisany jerevana ao anatin'ny examen izay atao daholo zany hoe manampy ny note moa zany fa tsy hoe jerevana amin'ny examen izay atao satria ny examen izay ataon'izy ireo dia ny zavatra izay nianarana fa ny andavanandrony kosa dia jerevana ihany koa hoe manahoana mifanaraka tsara amin'ny zavatra efa nianarana teto amin'ny suprématie perfect ave ary tena mipetraka amin'izay maha-coiffeur anao izay ve ny fiainanao sa varim-bariana makany amin'ny zavatra hafa indray tsy manaraka ny fepetra sy ny fampianarana izay fanomena. Ny coupe nataoko tamin'io dia projection maximum dia io volo nataoko io zao somary crépus be le volony crépus le volo sady matevina be dia somary nanahirakirana kely ny azo anazy satria tena matevina be le volo fa vita tsara ihany nefa izy aloha tsisy mampatahotra satria ma hoe efa mpanao volo hoe matiana anao dia tokony hoe izay volo rehetrarehetra eo zany vitanao tsara daholo fa tsisy hoe rehefa ohatr'izao dia mampatahotra fa vita tsara daholo satria izay maha-professionnel zany tokony vita daholo. Ie izy aloha alaisy tsara izy tsy nahitana olana mihitsy. Io coupe nataoko io zao projection maximum. Tombony lehibe ho an'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie perfect ireto ny nanao ny formation tetỳ amin'ny ISP. Raha ny formation tahaka an'izao mantsy dia tsy moramora ny prix fa tena hoe amina million maromaro no laninao vao mivoaka ho tena maty ihany ianao anatin'izay fanaovana taovolo izay. Izay mahatonga namampirisika an'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie perfect ireto anao ezaka be tena hoe amaly fity mihitsy an'izao zavatra izay nomena azy izao ny famalina fititeneniko dia hoe tena mba ho tonga amin'ny tena hoe mamaty ihany ianao zany hoe anaraka tsara ny fampianarana izay nomena dia azonao le tanjona hoe professionnel ianao amin'izay asana coiffeur izay tsy mitaky vola ary tsy mitaky arena ary tsy mitaky zavatra hafa ny suprématie perfect fa ny fanajana ny fampianarana izay nomena ihany anotakiny ary ny tena hoe fitiavanao an'ilay asa atovanao tafavoaka. Ny tombony zany dia ho anao izay tsy manana asa rehefa vitanao tsara zao formation izao.
Ie, zavatra hitako tamin'ity client anankiray ity moa zany a, volony aloha zany somary hoe malefaka e. Aza lazaina hoe nety tamiko tsara mihitsy nanaovana le pratikana copie projection moyenne satria anisan'ny tena nanasaratra anahy izy io tany tamin'izaho mbola tsy nintsaka zany dia nanasaratra anahy le resaka coupe teo amin'ny projection moyenne. Dia tamin'ity zany izy a tsotra le volo sady somary malefaka le sady manify finina zany no filaza anazy dia hitako hoe nahitana expérience le izy a sady navitako aleko hoe ohatr'izao zany le tokony atao amin'ity zavatra ity. Dia eto moa zany eo amin'ny zone posterieur supérieur moa zany no ataoko amin'izao fotoana izao a dia maka 10 la projection moyenne moa zany filaza anazy a. Dia tapahana le izy a rehefa hita amin'ny basy satria ny ao ambany foana mantsy ny basy amin'ny coupe a. Dia ny ataoko moa zany dia hoe ataovy tsara ny formation izay natao a, na ianareo izay mahafaka mbola manamafy manararoatra hoe manavita amin'ny formation ity amin'ny suprématie perfecte dia hoe averimberinareo ny zavatra efa nianarana na dia efa nihitsana azy ianareo mahaiza manararoatra mba afaka hananasa tsara ianareo a rehefa miala eto amin'ny suprématie imperfecte izany. Dia samy mazoto daholo ho anareo ao anatin'ny finalista hiatrika ny examen aza dino mila manao révision be mihitsy na ny théorie na ny pratique ataovy tsara ny révision anareo fa tsy misangisangy ny adversaire anareo a fa samy efa miezaka daholo noho izany a tena manaova faratapo. Dégradé V no nataoko tamin'ity année ity na dia somary nanasarotra kely satria nisy volony tapahana atao anatin'ny lohan'ny olona zany hoe nisy nanisy ora fanatevina be loatra ny volony dia nety le izy tavavoakako satria nahazoako expérience ary hoe eto zany hitondrako anazy mba atavavoaka an'izay coupe dégradé V izay. Eto zao dia maka ny zone supérieure antérieure dia maka vao amin'ny zone médiane antérieure iny zany no repérako dia zay avao manapaka amin'iny zone supérieure antérieure iny. Amin'ny ankapobeny aloha tavavoaka ny coupe na dia nisy ary zay mahasarotra kely izay. Ny hoe à l'aise ve le cliente sa tsy à l'aise satria ezahana mihitsiny ary tena tsy maintsy atao à l'aise mihitsiny ny cliente rehefa misehatra ohatran'izao. Eto zao dia mandeha makeo alohany normalement tena hoe manelingelina fa mametraka aminazy zany hoe mialatsiny madama fa avato zany anapaka ny volo dia mandena volo ohatran'izao efa misy teknika nampianarina anay tsy lena izy fa miteny foana hoe andena kely za madama dia ohatran'izay ny fanaovana anazy dia à l'aise aloha ny cliente à l'aise foana à l'aise tsy maintsy atao à l'aise mihitsy izy. Dia amin'ny ankapobeny tavavoaka ny coupe natao androany dégradé V. Resaka fanaovana volo ihany akory no hitanao atao amin'ny suprématie imperfecte satria ho avy ny fotoana izay isokafan'ny suprématie imperfecte misokatra ny salon de coiffure, misokatra ihany koa ny klinika izay efa fantatsika fa manana fahaizana manokana mahakasika ny resaka laser ny suprématie imperfecte. Eo ihany koa ny fanaovana ny maquillage sy ny onglerie, ao anatin'izany ihany koa ny resaka massage. Tena feno dia feno ny zavatra rehetra zavatra atao amin'ny suprématie imperfecte. Aza dino fa tena poavana be ho anareo izay tia ny resaka hoe fanaovam-bolo ny suprématie imperfecte dia mamokatra produit cosmétique ihany koa ary marika SP zany marika izany ivoaka atsoatsy fa ho lazaina ihany nareo rehefa tonga ny lancement. Nanaovako ny coupe zao nanao séparation 4
dia satria manko a nahitana bizazana sady nagataka koa le clientko hoe coupe veo ty nitaterana aminazy dia nijery ale forme bizazany a dia hitako hoe fanaraka aminazy le coupe ve za zany le sista ihany sao dia tokony hovaina hoaly izy tokony hoe be dégradé le atao aminao dia onteny hoe ao coupe ve ihany nandresa lahatra anazy dia tsy nety maintsy izy dia monteniko hoe afaka ataontsika le ve ihany le izy dia nanaovako anazy na séparation 4 dia atao ve descendant le izy avany amin'ny zone inférieure ande zany naka voalohany ny tanana nanao zone 4 dia zay nitozaka anazy dia naka dia nidina amin'ny forme ve an'le izy iny ataoko tao amin'ny zone médiane intérieure nanao descendant naka sotra descendant zany nazoko le forme ve dia atran'izay koa nitozaka tao amin'ny côté sy tao amin'ny côté dia sady mampitovy an'le izy hoe mety ve le izy sa tsy mety zay ny fomba nitozaka an'ity coupe ty zany hoe ampivoaka le zavatsy ampivoaka le coupe ve hitako tena hoe afampolony izy mikarakaraika amin'ny volony satria amin'ny resaka anazy foana mety ve hoe mety aminao hoe zao dia eo amin'ny proposition anazy koa hoe raha atao an'izao aty manaraka dia mbola afaka ataontsika miankina amin'izay safidiny amin'izay. Tena efa mahay ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto feno ny hoe mamatianina sy mampiprofessionnel azy raha zay ny azo ilazana azy satria afa-po daholo aloha zay cliente tonga eo dia afa-po tanteraka amin'ny asa zay ataon'izy ireo. Andeha ho arahantsika indray aloha ary ny resadresaka natao amin'ny Jessica. Volon'ilay client aloha le izy aloha crépus le volo fa zany hoe nanao pendule le volo dia tsy dia nanahirana be firy dia tamin'le coupe indray nanao coupe projection moyenne dia voaka ihany aloha le coupe izy indray courage be tamin'le izy satria tsy napoiziny mihitsy ny fivoahan'le volo avy eo satria le volo ny tena crépus be mihitsy dia tena tsy napoiziny mihitsy ny iny voakan'le volo sarotsarotra ihany satria any ianao mety mbola manenjinenjika be hoe manao pendule aloha dia zay ndray vao anao coupe indray dia zay vao isitona prochaine azy fa raha tsy olona iray ihany akory no raisin'reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta reto anaovana izay pratika izay isan'andro isan'andro fa samy manao ny ezaka ny tsirairay avy ary ilaina no mahavita maro tena mihoatra ny 3, 4, 5, 6, 7 tsy maninona mihitsy raha izay ny vitan'ny anankiray ao anatin'ny iray andro kanefa kosa mila zavatra tsara mivoaka avy eo fa tsy hoe zavatra ataoko toto. Andeha aloha arahantsika ary ny résultat voalohany tamin'ny asa nataon'izy ireo tamin'ity androany ity.
rehefa vita moa ny asa zay natao a ho an'izay navita ny voalohany zany a dia afaka mandray sahady a ny faharoa, afaka mandray ny fahatelo, ka eo le hoe arakaraky ny afaingananao ao anatin'ny asa zay ataonao no avitanao exercice betsaka kokoa mihoatra no namanao, nefa miconte daholo zany rehetrarehetra zany a any amin'ny valim-panadinana zay atao zany a, satria mitambatambatra amin'ny noty a zay omena nreto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto, ka raha izy moa zany tsy tianao exercice betsaka dia ela be izy ohatra hoe mandray olona anankiray dia eo izy mparivony andro a dia notiny ihany koa tsy mihetsika eo zany fa dia miena indray aza moa noty zany, ka eto dia tsy misy manaiky an'izany hoe ilatsaka zany ny noty fa tena samy anapatra mihitsy a ny farafahaizana ary anakatra mihitsy a ny fahaizana zay nomeny suprématie and perfecta dia tena mesaka mafy any anatin'ny rapidité any anatin'ny qualité ana asa sy any anatin'ny fahazotoana jerevana daholo zany rehetrarehetra zany, satria raha manao ny asa eo ny olona anankiray ka mety hoe malaindaina dia fa tazanay ihany koa zany, tazany jury ihany koa zany hoe ohatry ny kamokamo zany mpianatra zany fa hatreto dia mazoto daholo aloha zany maraina dia efa aperina asa izy ireo ary mandra-patapitra ny hoe tapitra hatreo fa tsy mandray olona intsony anareo dia mariana aloha fa izy tsirairay avy ihany no mitady ny clienteny, zany hoe izay mampianatra azy dia mitady olona izy iza no anaovany pratika amin'ity androany ity dia anjara no mitady olona zany anaovana izay pratika izay, dia rehefa vita ny voalohany dia maka olona faharondray izy any an-dalambe na any tokantrano any izay fomba ahafahany mitady olona macoiffeur professionnel azy dia afaka mandesy lahatra tsara izy miteny amin'ireo olona hoe amboariko ny volonao madama na mademoiselle dia ataoko ohatr'izao dia ohatran'izao sy ohatran'izao dia resy lahatra moa zany ilay cliente dia tonga ty amin'ny suprématie and perfecta dia mila omena fahafahampo tanteraka izy, rehefa afa-po moa ny cliente dia mbola miverina indray izy amin'ny manaraka satria mazoto dia mazoto izy amin'izay hoe fanaovana ny volony izay. Dia ao amin'ny famaraparanana ny asa ny tsirairay avy ao nefa manao ny finition amin'ny alalan'ny fer, misy kosa nefa mbola manao ny coupe ho an'izay any amin'ny efa asa manaraka zany, izany hoe tsy mitovy moa zany ny olany idirana izy ireo sy ny afainganam-pandehany amin'ny fanatanterahana izay asa izay dia izay no mahatonga ny misy tsy voatery hitovy ny zavatra ataon'izy ireo anatin'izao fanaovana ny pratika izao. Ho anareo any tokantrano any dia azadino fa efa kely sisa dia ho tonga ny examen izay ataon'izy ireo, satria ny ianareo mantsy any tokantrano any dia le hijery an'ilay hoe iza ny tafiakatra ary iza no mihitsana, izay ny tena tsy andrinareo ny atongavan'izay, dia izay mahatonga na miteny hoe arao foana ny fandarana step by step fa ho hitanareo eto ny fanatanterahana izay examen izay ataon'izy enina mianadahy zay ary ao aorianan'izay moa zany dia tsy maintsy misy eo indray ny valiny hoe iza zany ilay azo ny fandresena, azo n'ilay telo voalohany zany, satria izay moa zany ny tanontsika eto hoe anome asa an'ireo tsy manana asa dia ho an'ny telo voalohany dia ahazo asa vetrana izy ary tonga dia any amin'ny faratapony mihitsy ny orinasa izay ampiasa anazy, dia tsy isy zany fa ny suprématie and perfecta zany telo voalohany eo dia ny asa mifanaraka amin'izay ny anarany nomena azy izany nanao formation momba ny coiffeur izy dia mahazo diplôme momba ny coiffeur ary mahazo asa momba ny asana coiffeur izy tonga dia voaray ho coiffeur ato amin'ny suprématie.
tena tsy ahita ohatr'izao tsony mihitsy ao anatin'izany hoe fanaovana formation na resaka asana coiffeur izany. Raha isan'andro san'andro ianao dia tena afaka mivalapatra mihitsy ao anatin'ny fanaovana ny pratika. Eto zao dia efa olona fanotelony indray no raisin'izy ireo izany hoe ao anatin'ny ray andro dia efa mahavita olona maromaro mihitsiny ary tena manao zay mahafapo mihitsy amin'ny fanaovana ny asa zany amoahana ny coiffage. Ianao afaka manao teoria, mianatra teoria tsara ary afaka mampiatra foana na amin'ny alina aza satria aty amin'ny suprématie and perfect izy ireo no mipetraka fa tsy mody any an-trano tsy lany fotoana mbola hoe lany ny embouteillage ny fotoana amin'ny 5 maraina ohatra ka hatramin'ny 7 maraina mandrapihiditra hianatra fa dia tena hoe raha ifo maraina be ianao dia afaka mamerina lesona, raha ifo tory alina be ianao dia afaka mamerina lesona. Tena hoe milamime, tsy misy zavatra esana saina intsony fa dia hoe mianatra fotsiny sisa no atao dia izay ahaizana no atao mba hatonga anazy hanana asa. Dia izay no mahatonga ny mila mezaka mafy ianareo enina mianadahy aza manaiky ho resy samy mihitsiny. Raha ianareo enina mantsy ny samy manao tsisy manaiky resy dia mety mitovy daholo ny notinareo rehetrarehetra. Ohatra ny fanidriky dia tena izay mihitsiny hoe tena faratapony mahay be daholo nareo ary mitovy ny notinareo dia tena hoe mahafinaritra be ary tena hoe ilay manahirana ny mpitsara mihitsy zany no tena mahafinaritra hoe ahoana ny tsarana nyity examen ity satria tena mitovy be ny notin'reto mpianatra reto. Dia izay zany ny tanjony kanefa aza an'ilay mitovy ihany aloha fa tena ataovy izay andesena ny namanao. Any amin'ny resaka fifaninanana momba ny ongles sy maquillage ihany koa dia tena ho fifaninanana be mihitsy izy io satria samy tia mikarakara hoho daholo ary manao tarehy daholo ny vehivavy rehetrarehetra ary indrindrindrindra moa fa na dia hoe anaingo ny tenany aza dia samy mba manaonao an'izay kely daholo eny an-trano. Dia goavana be fifaninanana io fa zao ntsika mbola ao anatin'ny famaranana ny resaka fanaovana atao VVACF. Tena tsy ahita ohatr'izao tsony mihitsy ao anatin'izany hoe fanaovana formation na resaka asana coiffeur izany. Raha isan'andro san'andro ianao dia tena afaka mivalapatra mihitsy ao anatin'ny fanaovana ny pratika. Eto zao dia efa olona fanotelony indray no raisin'izy ireo izany hoe ao anatin'ny ray andro dia efa mahavita olona maromaro mihitsiny ary tena manao zay mahafapo mihitsy amin'ny fanaovana ny asa zany amoahana ny coiffure. Dia izay indray ny step by step tamin'ity androany ity dia manome fotoananareo ho amin'ny rapitso indray matoka fa efa makafy ary afapo tanteraka nareo tao anatin'izay formation natao teto amin'ny suprématie and perfect izay
mba nahinanao voly ihany koa ianareo tany atokantrano tany na dia hoe mijery fotsiny ary dia efa mba misy zavatra azonareo raisina ihany koa zany dia miandry ny examen moa zany tsika ary miandry ny valiny examen ahafantarana hoe iza no telo voalohany ho vola iasa ato amin'ny supremacie and perfect dia mametraka veloma aminareo any atokantrano any ny tena koa veloma tompoko